Setry ny fitanterana kosa ro fanampinan'ny mponina amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana natsangana ny rafitra CIR na ny cellule d'intervention routière izay anampitsaka ireo mpandrindra ny fifamoivoizana manerana ny renivohitra eo ihany koa ny any amin'ny lalam-pirenena samihafa eto Madagasikara. Nampahafantarina androany momba ny CIR na ny cellule d'intervention routière eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana izay mijoro amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra sy ny fandriam-pahalemana momba ny fitaterana manerana ny lalam-pirenena. Izany natao entina indrindra iadina amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy isorohana ireo loza mateti-pitranga eny anivon'ny lalam-pirenena samihafa ireny. Telo zany ny élément ao anatin'io sira io, misy ny polisia, misy ny gendarmerie, reny zany no mandeha ny toerana. Fa misy ihany koa ny élément mpiasa fanjakana atao amin'ny ministera zany manampy sy manao an'ireny fiantsona avy aty amin'ny trafik, miteny hoe aiza ny toerana misy embouteillage afahany le sira manao an'ilay intervention. Efa cellule anankiray mitokana mihitsy io ka, zany hoe manampy an'ireo efa élément eny an-toerana, zany hoe police nationale sy police communale, reny fixe. Fa ny sira zany dia mobile. Ny intervention sira satria miaramila police ireo, police sy gendarmerie dia manana izay caractère d'officier de police judiciaire. Zany hoe manana fahefana feno manao un retrait de licence, manao un retrait de permis sy ny manao mise en fourrière. Io tsy miankina am'le hoe tsy fanarandalana ihany fa na dia accident aza. Nijoro niaraka tamin'ny rafitra CIR ihany koa ny trafik izay sampanay iray miompana momba ny teknôlôjia sy ny torohay natao indrindra na raha maso ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Atsoatsy arak'izany dia apetraka ireo kamera samihafa manerana ny renivohitra ahafahana mijery ireo toerana betsaka fitohanana ka idiran'ny CIR an-tsehatra ny fandrindrana azy. Miara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana eo anivon'ny fandrindrana ny fifamoivoizana arak'izany ny ekipan'ny CIR izay marihana fa mpitandro ny filaminana ihany koa ny ankamaroany.